atolotry ny radio Madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. Fitiavam-bady nosoratany Miazo Menjanahary. Amelona ny tantara Gaston, Sylvia, Niony, Saloy, Panatotosa, Gaston Randriamanalina. Dia inona nataory bakoly a? Efa 2 andro amin'iki izay vadiko tsy no tato an-trano hoe tsy fantatra izay mahazo azy ihany na inona na inona. Ka inona moa ny eritreritry atao eo e? Avelao izy ho any ny adalany nytoetsy hodoka indrindray ve no faty miasa saina amin'io. Mody eo foana ankizy rehefa afa-po tano ray indry mihitsy izy zany Ka inona rajadavindreo ataoko eo e? Sa ho any amin'ny polisy anao fitaranana hoe tsy miditra trano efa 4 andro mivadiko se fa nitotoana ny sipa tao an-trano dia tezitra. Zany lazaindriany. Ny any aza hitako ka nanao foana any inoko. Romotra be ny izy izay ny alateto hoe nritona ohatran'inona. Olona be iny koa ve kidy anaonao foana. Aza mandefa saina lavitra ho andry. Fa zany eo ihany fa andry ity aloha tena olona tsopo loatra ka. Fa ahoana kia? Raha za aloha mahatratra ny rafivaviko tahaka an'ireny dia misy ady tsy fakahitany. Ny andry nefa to tambazana indray. Jereo amin'ilay tany an-trano indreny ka tsy napoziko toreny mihitsy ny fihetsika natao indry Tsy mety ankiza ny miady aman'olona izany Izy aza mba nampalahelo fa voafitaka ko. Tsapako loatra mifadisopana tena any. Ny ano adala. Fa na izany aza aloha olona misainy Larisa matoa tonga taty an-trano taty. Ay ange akika saika andeha iseho tany amin'ny ray aman-dreny ny tefy. Ary mino fa efa nomaniny Larisa iny mba handosoa ny fanantenana ny tefy. Nefa ny anao lahy fa vonina be mihitsy misy atao akile vadindrika marina moa. Fa efa lasaka izany Ny azo ny mampiasa ny saiko dia hoe aiza misy amin'ny tefy. Ny andry izany foana andao kisakafo ka mody eo foana ho iny mantsy andry. Zany le tsy ry tefy ny vady manirikiry zao koa ty Larisa lasa mba tena nahakahaka koa ny nahitany tranonay ary ty sy melany tahaka nireny olona efa hoe mifakalala ela be reny ary ny tena nahasendana dia ny fahafantaran'ny fiainana eo an-tokantrano. Fa ahoana zany tena fanina tamin'ireny sinema be reny tena hoe tsy nahita ny lazaina mihitsy ka dia lasaiza zany zao kiala kely iny efa nijereko tao an-tranony fa tsy mipetraka oatsony fa efa niala dia lasaiza manderaka koa raha ngahy izy zany mbola olana hafa koa zao reto taratasy hitako tao an-trano reto izay manamarina fa miteraka soamantsara mivadiko dia zany indray zany lazainy hoe tsy miteraka efa adala iza koa moa nefa ny mahita raha taratasy osika reto manirikiry adaholo koa zany zavatra zany ka. Renao ry tefy efa miariva ihany ty ny andro
3 andro izay tsy nidiny tato an-trano, tsy re maty tsy re velona. Dia mbola tokony hipetrapetraka fotsiny ve ka tompona andraikitra raha misy mahazo azy ihany. Andrasako an'io alina fa raha mbola tsy mody izy dia tsy maintsy makany amin'ny pôlisy manao fitaraina. Izy zany aloha jerena sao dia mba tefy. Fa taiza foana ianao tefy za teto ny taitaina rery tamin'ny tsy fahitananao. Fa maninona ianao manao an'izao aza mody manetsy kelikeo raha matotia. Zaranao aza tsy hitantsony amin'izay ianao malalaka tsara. Indray ry tefy, tsy tsapanao mihitsy ny fiasako saina teto dia mbola zany ihany ve vavanao. Dia aninona nefa ary inona reto? Mba aza vao amin'ny kely hoe inona ny dikan'ireto taratasy hitako reto? Fa taiza no nahitanao an'reto? Tsy rahanao zany. Inona ny nanafenanao an'reto raha tena zava-mariny reto ka? Tsy mieritreritra ny anafina an'ireo fa mba niandro fotoana izay mahatsara azy iresahana aminao dia efa reo hitanao reo zany izy nandeha anatina mpitsabo ary vao marina fa miteraka. Ahoana? Za zany lazay tsy miteraka mba okizay ry tefy ty famononao ahy fola avy ty io ny voalaza mpitsabo dia rehefa tsy mino ianao dia mandehana manontany any dia mba manaovako fizahana. So ianao no anton'izao tsy fahazahoana zazy izao dia manaova koa fizahana fanampiny sao ny sainao io koa mba misy vokely. Za koa zany lazainao fa marary saina. Fizandray raha salama tsara ianao tsy nanao ato ireny. Tsy haiko hoe inona mihitsy fiheveranao gatra sa vadinao moramora aiza ve ka rindrina 4 foana anao taonao namako isan'andro ato. Tady dio fa mbola fitiavako anao no nitsanonako naharitra teto. Fitiavako anao azonao ve zany fitiavam-bady rangaty izay nandeha ferako sy tsy nitenenako izay ampy azy efa anginako lavy izay tsy misy manaiko ambaninao tsony manomboka masinandro androany ataovy miletika ao anatin'io sainao io zany. Ay mianatry ny andika ny teniko aty io tefy marary fa za taritaritana voloko takan'io ko mahita ny lohana dalako tsara ty an'io fa zany mba nianarana valivaliana sy andingina ny rano eto eniko reky teo mbola mianatry ny manohatra ihany zay daka kely tsy maka izany raha matoty tsy mampiosina aleo andositra fa tena romotra mafy ty ka ho faty mitoetara zao no ary mieritreritra no aizy aty io tena tritra ny amarina inona zy anao ataoko Andriamanitra ay kely aina ary tapeliketo ny antiany ro fa miseho mafy lo sy manohitra aleo mitady hevitra fa hiandry fahafatesana eto fotsiny ve androany saika maty dri fa to tsy mihetsika tsony ty loza fa misy rano lohany. Andriamanitra maty ve mifadiko ny finoiko ve ka inona no ataoko aiza finday iantso amin'ny bakoly zavatra sy tormela andray malaelo andrika iza dia mifarana amin'izao mihitsy veky saika maty akiza tatarao iretsy hitandry no dia avy any amin'ny senaliany avy any izy dia tezitra be aika hita n'le taratasiko avy tany amin'ny dokotera iny dia milazay mifanamorona hony izy indray ho ny ve zany lazaiko fa tsy miteraka sy ny sisa dia za koa moa efa nety mifotesitra dia namaly amin'izay ary ne niakatra na avoakako teo izay alaheloko rehetrarehetra dia voamaika izy romotra be dia nanomboka namono amin'izay izy dia ahoana ke niezaka nanohatra teny efa saika tafatsoaka
fa efa teo akaiky nivaravarana voasambony indray ary ny keninday saika tapitraina teo miezaka nitady hevitra dia tena raisako an'le hidim-baravarana mipetraka tsy lavitra dia inona melesako azy dia io misy tsy matsiaro teny io lozaka izaniko ary ndray nefa tsy maninona tsy maninona ka mioriko sy mivavako mivaky efa tsy maninona loatra ny fototsandroko ohatra misy mipitsoko izany le ny anjery iny angamba mila manatona mpanotra ihany ndrina izany aza tena saika maty akiny maninona ki raha torianany dia zao foana ve ny ainana ary mila tsy vitako akiza ny tory ny vadiko izany tokony mba efa ho fa izy amin'izao mahazo azy izao enga ny akiko fa aiza zany io ny andrifa natsiaro tena aza mihetsika mahery aloha ianao tefy mbola marary ianao fa aiza nefa zany tena marary amafina izany lohako sy miatoko zany fa naninona marary aty amin'ny hopitaly ianao hopitaly zay vo tsaroko Melanie mifona vadiko tena mifona aminao nanao tsy nahitaminao ary tsy navita ny adidiko mahavadiko anao tena menatra anao ary Melanie samy resaka an'izany aloha ianao hoe za zany tena mifona aminao fa saika nanala ny ainao tena tsy fananiako nefa izany ary tsy nieritreritra ny hamono hahafaty anao vadiko foana ianao tefy tena mamela ary Melanie tsy vitany nampijaly anao ara-batana fa mbola nampijaly anao ara-tsaina ihany koa tsapako izao ny fiasanao izay nanoko ary mbola voaporofa tena tia vady anao ato mbola nanavitra ka mitondra ety amin'ny hopitaly iny fanadefa saika naningotra ny ainao aza efa elany namelanao ry tefy na dia mahafitaniko tokoa zany nataonao dia tsy mampiova ninina izany vadiko ianao ary tiako foana na inona kilema aminao efa nakeko teo anatrehan'izao tontolo izao ianao sy teo anatrehan'Andriamanitra ray ka tsy afaky nihitana lolo-po aminao tsy afaky ny anaranao ihany koa mamelanao sotranao vadiko ofa niaraka daholo izay rehetra tsy nety nataoko ndry hay ve nareo rety mahay mifaneho fitiavana tahaka izao ihany ianao koa zany lalina loatra ny fitiavam-bady eo anatin'ny vadiko bakoly fa misy taratasy ho anao tokoa io ry tefy avy any amin'ny dokotera izy io eo hoe jereko tiare fa misy inona ry tefy mito misento lalina sy mangano afy ianao tsy miteraka ary Melanie tsy misy dikany amiko tsy misy dikany tsony amiko tsy afaka ny anome taranaka anao asa manao an'io tefy tsy mampiova ny fitiavako anao zany mbola eto foana ho vadinao sady afaka manangana zazany isika rehefa amin'ny fotoana mahamety azy ndray marina raha ohatra hoe mba te hitaiza ianao zany ka tena fitiavam-bady tena misaotra vadiko zao vao tena tsapako ny fitiavanao aza manafa fiainao mba ho vao no miandro ny tokantranontsika raha vao ho vata amin'ny vao mivoaka ny hopitaly natolotry ny radio Madagasikara anao teo fitiavam-bady nosoratany Miaro Nomenjanahary ireo namelona ny tantara Gaston Sylvia Niony Saloy Nana Totosa Gaston Randriamanala